Notre Bible dans le livre, dans l'épître la deuxième épître de Paul aux Corinthiens. Dao raisitsika ny baibolitsika ao amin'ny epistily nosoratan'i Paolo amin'ny Korinthiana faharoa. Et le chapitre 5. Dia ny andininy fahadimy. Toko fahadimy. 2 Corinthiens 5, que nous allons lire à partir du verset 14. Korinthiana faharoa toko fahadimy dia vakitsika manomboka amin'ny andininy faefatra ambin'ny folo. Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous sont donc morts. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, et n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Fa ny fitiavan'i Kristy no manery anay satria izao no hevitray maty ny anankiray hamonjy ny olona rehetra, ka dia maty koa izy rehetra, ary maty hamonjy ny olona rehetra izy mba tsy ho velona ho an'ny tenany intsony izay velona, fa ho an'izay efa maty sy nitsangana hamonjy azy. Koa dia tsy mahalala olona intsony araka ny nofo isika, eny na dia nahafantatra ny Kristy araka ny nofo azy isika, ankehitriny dia tsy fantatsika araka izany intsony izy. Koa raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olom-baovao izy, efa lasa ny zavatra taloha, indreo efa tonga vaovao ireo. Fa izany rehetra izany avy amin'Andriamanitra, izay nampihavana antsika taminy amin'ny alalan'i Kristy, sady nanome anay ny fanompoana fampihavanana. Dia izao, Andriamanitra ao amin'ny Kristy no nampihavana izao tontolo izao taminy, ka tsy nanisany fahadisoany, ary efa napetrany aminay ny teny fampihavanana. Koa dia iraka solon'i Kristy izahay toa an'Andriamanitra nampangataka anay aminareo, solon'i Kristy izahay ka mangataka indrindra aminareo hoe mihavana amin'Andriamanitra ny ianareo, izay tsy nalala ota dia efa nataony ota hamonjy antsika mba ho tonga famarinana ao aminy kosa isika. Ce passage nous rappelle une fois encore l'amour du Seigneur pour nous. Io andalana io dia mbola mampatsiahy antsika ihany ny fitiavan'Andriamanitra antsika, fitiavan'ny Tompo antsika. Ce que nous étions et ce que nous sommes devenus par la grâce du Seigneur. Hoe nanahoana isika taloha ary tonga nanahoana isika noho ny amin'ny fahasoavan'Andriamanitra. Et ce que nous devons être Ary hoe tokony ho tonga ohatry ny ahoana isika par cette grâce. amin'ny alalan'izany fahasoavana zany. Nous sommes de nouvelles créatures. Tena hoe olona vaovao isika. Nous sommes des hommes et des femmes nouvelles. Tena hoe lehilahy sy vehivavy vaovao. Parce que le Seigneur nous a réconciliés avec Dieu. Satria ny Tompo no nampihavana antsika amin'Andriamanitra. Si on parle de réconciliation, Ary raha miresaka hoe fampihavanana, ça veut dire qu'il y avait des différends. Dia midika zany hoe nisy fahasamihafana tao, Il y avait des tsy problèmes. fitokevitra, Il y avait des problèmes. nisy olana, Il y avait une séparation. nisy fisarahana. Mais Jésus est venu. Fa Jesosy dia tonga Dans son amour, tamin'ny fitiavany, il a pris en charge nos péchés. dia niraisiny ny fahotantsika, Il a nentiny, accepté d'aller à la croix
dia nanaiky a ho eo amin'ny hazo fijaliana izy Il est mort à notre place. maty a ny solo tenantsika Il a pris le châtiment que nous méritions. dia ny sazy a izay tokony ho raisitsika no ny raisiny Et il nous a réconciliés avec Dieu. dia nampihavaniny tamin'Andriamanitra isika Non seulement il nous a réconciliés avec Dieu, ary tsy hoe nampihavaniny tamin'Andriamanitra fotsiny isika c'est-à-dire il a apaisé la colère de Dieu sur nous. fa tena hoe nampangininy a natsahatra ny fahatezeran'Andriamanitra ao atsika Mais bien plus encore, il nous a donné le ministère de la réconciliation. fa mihoatran'izay a dia nanome atsika izy a ny fanompona fampihavanana C'est-à-dire que nous sommes appelés à être des facteurs de réconciliation des hommes avec Dieu. izany hoe itsika dia natsoina ho fitaovana fampihavanana ho an'ny olona amin'Andriamanitra. Paul a utilisé ici le terme d'ambassadeur. Paoly eto a dia nampiasa an'ilay teny a hoe misolo hoe hiraka solony. Un ambassadeur, c'est quoi? Mahazoivona hoe hiraka dia inona Un dikany izany? ambassadeur, c'est quelqu'un qui vient d'un pays, de son pays, Ny mahazoivo anankiray a dia hoe miaingany amin'ny firenena izy a et il représente son pays dans un autre pays. dia misolo tena amin'ny firenena izy a any amin'ny firenenkafa. Et il défend les valeurs de son pays, et la politique de son pays. Dia izy a dia miaro a ny soatoavin'ny fireneny. Alors, Paul nous dit que nous faisons fonction d'ambassadeur pour Christ. Dia izy Paoly dia milaza hoe koa dia hiraka solon'ny Kristy izahay. Parce que nous sommes, bien que nous vivons encore dans la chair, mais nous sommes aussi des enfants de Dieu. Eny fa na dia hoe mbola miaina ao anatin'ny nofo azy izahay a dia zanak'Andriamanitra ihany koa izahay. Nous avons une autre cité à part la terre, nous avons une cité céleste. Dia manana tanàna hafa ankoatran'ny eto ambony tany izahay a tanàna any an-danitra. Nous sommes les enfants de Dieu en esprit. Tena hoe zanak'Andriamanitra izahay a ao amin'ny fanahy. Donc nous représentons ce royaume et cette cité ici sur la terre. Dia izany hoe misolo tena an'io tanàna io izahay a etỳ ambonin'ny tany. Nous représentons Jésus-Christ sur la terre. Misolo tena ny Jesosy Kristy izahay a etỳ ambonin'ny tany. Nous sommes les ambassadeurs de Christ. Ary izahay a no hiraka ny solon'ny Kristy. Nous sommes appelés à promouvoir les valeurs célestes. Ary izahay a dia natsoina hitondra ny sotoavina avy any an-danitra. À vivre selon les valeurs de Christ. Ary iaina araka ny sotoavin'ny Kristy. Nous sommes appelés à exprimer Christ dans notre vie. Ary natsoina izahay a neo an Kristy a eo amin'ny fiainanay. Amen. Amen. C'est ce que nous tous sommes appelés, Ary izay a no ny antsoina antsika rehetra exprimer Christ aneo a an Kristy et amener aussi les gens à être réconciliés avec Dieu. ary tondra ny olona ihany koa ho tafahavana amin'Andriamanitra. Et voici une parole très forte que Paul a utilisée. Dia misy teny a izay tena hoe mandona nampiasain'i Paoly a. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Mangataka indrindra aminareo hoe mihavana amin'Andriamanitra. Paul ici est en train de s'agenouiller devant l'église de Corinthe. Paoly eto izany dia tena nandohalika teo anatrehan'ny fiangonan'i Korinto. Je rappelle que Paul, il dit qu'il fait fonction d'ambassadeur. Averiko ihany a Paoly dia nilaza hoe izy a dia hiraka solon'ny Il est le Kristy. représentant de Christ. Izy a no solo tenan'i Kristy. Nous le sommes. Isika ihany koa. C'est comme si Jésus s'agenouille devant l'église Tahaka ny hoe et il Jesosy a supplie. dia mandohalika teo anatrehan'ny fiangonana dia nangataka. Qu'est-ce qu'il supplie? Inona zavatra nangatahany? Il supplie l'église à être réconciliée avec Christ. Nangataka tamin'ny fiangonana izy a mba ho tafahavana amin'ny Kristy.
Paul ne s'adressait pas à des gentils. Ary Paoly dia tsy niresaka tamin'ny jentilisa teto Paul s'adressait à l'église. fa i Paoly dia niresaka tamin'ny Mais fiangonana. c'est quoi l'église? Fa inona ny atao hoe fiangonana? L'église, ce n'est pas un nom. Ny fiangonana dia tsy Ce n'est anarana, pas un lieu. tsy toerana. Ce sont ceux qui ont reçu Jésus comme leur Seigneur et Sauveur personnel. Fa ireo izay nandray an Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainana Tous manokana. ceux qui se déclarent chrétiens. Ireo izay milaza ny tenany hoe kristianina. Mais la question qui se pose est la suivante. Fa ny fanontaniana mipetraka dia izao. Parce que si quelqu'un se nomme chrétien, Satria raha misy olona anankiray manon tena hoe ça veut dire il kristianina a reçu Jésus. dia ny dikan'izay hoe fanandray an Jesosy Ça veut izy. dire il suit Jésus. Ny dikan'izay hoe manaraka an Jesosy izy. Mais comment quelqu'un qui suit Jésus, Fa ahoana moa hoe ny olona iray manaraka an Jesosy, quelqu'un qui se dit qu'il a reçu Jésus, olona iray izay milaza hoe fanandray on an lui Jesosy demande de se réconcilier avec Jésus. dia angatahana indray izy mba hiavana am Jesosy. C'est pas normal. Ohatrany hoe tsy normala ilay izy Mais c'est ce qui s'est passé à Corinthe. fa izay ny zavatra tranga tao Korinto. Il y avait des chrétiens Nisy kristianina ou des gens qui se nommaient chrétiens, na hoe olona mitony mais tena ho qu'en kristianina réalité, ils n'étaient pas réconciliés avec Dieu. nefa ny anzavanisy dia tsy niavana tamin'Andriamanitra izy. Donc c'est une situation qui peut bien se présenter. Dia izany hoe toe-javatra mety À hitranga l'église. izany eo amin'ny fiangonana. Et Paul ici, il n'est pas en train d'accuser. Ary Paoly eto dia tsy hoe niampanga akory Il n'est pas en train de jeter la pierre. ary tsy nitora-bato izy. Mais Paul supplie avec beaucoup d'amour. Fa tena hoe nangataka izy tamin'ny Il dit, fitiavana be s'il vous plaît, ne restez pas dans votre état. Je vous en prie. tena hoe mangataka aminareo aza mitoetra amin'izao toerana misy anareo zao. Mais soyez, s'il vous plaît, réconciliés avec Dieu. Fa tena hoe mangataka aminareo miavana amin'Andriamanitra. C'est Paul qui était en train de parler. I Paoly no niresaka teto Mais en réalité, c'est le Seigneur qui parlait à travers la bouche de Pierre, de Paul. fa ny tena marina dia ny tompo no niteny tamin'ny alalan'ny vavan'ny Paoly. Pourquoi Dieu était-il en train de supplier son peuple à être réconcilié avec lui? Fa naninona Paoly no nangataka tamin'ny vahoakan'Andriamanitra mba hiavana Non, amin'Andriamanitra. c'est pas Paul. Pourquoi Dieu Fa maninona était-il en train de supplier? fa maninona Andriamanitra no nangataka tamin'ny vahoakany mba hiavana aminy. Vous trouvez pas ça un peu bizarre? C'est Dieu lui-même qui nous demande d'accepter son pardon. Tena hoe tsy ohatrany hoe hafahafa amintsika avy hoe Andriamanitra mihitsy mangataka amintsika mba hanaiky ny famelan-kelony. C'est comme si André, nous famelan-kelony. nous endurcissons notre cœur. Tahaka ny hoe manamafofotsika isika Dieu nous supplie, accepte que je te pardonne. dia mangataka amintsika amin'ny tompo hoe mba ikeo ny famelako ny helikao. Pourquoi Dieu supplie-t-il? Fa maninona ny tompo no mangataka miangavy Parce qu'il connaît satria fantany les conséquences de notre rébellion. ny vokatry ny fikomitsika na ny fanoherantsika. Il connaît la colère qui est derrière notre refus d'être réconcilié avec lui. Ary fantany ny fatezerana ao ambadiky ny fandavatsika ny fihavanana aminy. Il connaît les Fantany conséquences d'une personne qui n'est pas réconciliée avec Dieu. fantany ny vokany hoe olona anankiray tsy tafahavana amin'Andriamanitra. Il connaît le jugement qui attend toute personne qui n'est pas réconciliée avec lui. Ary fantany ny fitsarana miandry ireo olona rehetra izay tsy tafahavana amin'Andriamanitra. Et il ne veut pas Dia tsy tiany que nous subissions ces conséquences. hoe isika dia hizaka an'izany vokatra izany. C'est pour cela qu'il nous supplie. Ary izay mahatonga azy hoe miangavy Je amintsika vous supplie, soyez réconciliés avec Dieu. hoe tena miangavy aminareo mangataka aminareo mihavana amin'Andriamanitra. S'il vous plaît, ne faites pas de résistance. Miangavy anareo tena hoe aza manohatra ianareo.
L'auteur de l'épître aux Hébreux a écrit dans Hébreux chapitre 2, Ary ny mpanoratra ny boky ny Hebreo dia nanoratra ao amin'ny Hebreo toko faharoa et le verset on va lire à partir du premier verset. Fakitsika manomboka amin'ny andiny voalohany. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous soyons emportés loin d'elles. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Le salut annoncé d'abord par le Seigneur nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Ary amin'izany dia tokony ho tandremantsika mafimafy kokoa izay efa rentsika fandrao indao sy nahiala aminy isika. Fa raha mafy ny teny izay nampilazaina ny anjely ka samby voavaly marina avokoa ny fahadisoana rehetra mba mifahotana, ataontsika ahoana no fandositra raha tsy mitandrina izao famonjena lehibe izao isika dia ilay nampilazaina ny tompo tamin'ny voalohany ary no hamafisiny nandreto tamintsika kosa. Paul pose cette question. Paoly dia nametraka fanontaniana. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Ataontsika ahoana no fandositra raha tsy mitandrina izao famonjena lehibe izao isika. Quand une personne pêche, Rehefa misy olona anankiray manota, Dieu lui accorde la grâce, dia Andriamanitra dia manome azy il lui fahasoavana, accorde le pardon manome azy famelan-keloko lorsque la personne se répand. rehefa mibebaka ilay olona. Mais si la personne refuse le pardon que Dieu veut lui donner, Fa raha mandà ilay famelan-keloka izay omeny tompo ny olona ray, qu'est-ce qu'il va devenir? ho tonga manahoana izany olona izany? Si quelqu'un résiste Raha misy olona anankiray manohatra, au don de grâce que Dieu lui donnait, manohatra na mandà ny famezam-pahasoavana où est-ce famelan-keloka izay qu'il omeny va tompo, fuir? dia aiza izy no andositra? Où est-ce qu'il va aller? Ho aiza no alehany? Il n'y a pas d'autre solution. Tsy misy vahaolana hafa. C'est pour cela que Paul supplie. Izay nahatonga ny Paoly niangavy. Dieu nous invite avec beaucoup d'insistance Ary Andriamanitra dia tena hoe manasa à ne antsika pas endurcir notre cœur, mba tsy hanamafisantsika ny fotsika, à ne pas négliger ce si grand salut. mba tsy hanaovantsika tsintsina azy famonjena lehibe izany. Tous les péchés sont pardonnés Ny fahotana rehetra dia voafela lorsque avokoa nous les confessons. rehefa miaiky ny fahotantsika Mais si isika. nous refusons le pardon que le Seigneur nous donne, Fa raha ohatra isika mandà ny famelan-keloka izay omeny tompo quelle atsika, autre solution est-ce que nous avons? inona ny vahaolana hafananantsika ary? Nous n'avons pas d'autre issue. On n'a pas d'autre issue. Tsy misy lalana hafa ahafahantsika mivoaka. Et Paul a écrit encore une fois Dia mbola nanoratra ihany Paoly dans 2 Corinthiens chapitre 6. ao amin'ny Korintiana faharoa toko fahaenina. Et le premier verset. Dia ny andiny voalohany. Deux minutes. Oui. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Ary izahay mpiara-miasa aminy dia mangataka aminareo koa mba tsy handraisanareo foana ny fahasoavan'Andriamanitra. Il y a beaucoup d'invitations que la Bible nous donne. Tena hoe misy fanasanana fangatahana be dia be izay omen'ny Baiboly Nous ne atsika. pensons pas que ces paroles s'adressent aux gentils. Ary aza mieritreritra hoe ireo tenireo dia ho an'ny jentilisa, Ces paroles sont adressées à nous, fa les ireo chrétiens. tenireo dia ho antsika kristianina. Si Dieu nous parle de cette manière,
Ary raha miresaka amintsika amin'ny fomba ohatran'izany ny tompo a, c'est parce que ces situations peuvent bien se présenter à l'Église. dia satria ny tena mety misy an'ireo toe-javatra ireo mihitsy a eo anivon'ny fiangonana. Une question se pose. Dia misy fanontaniana iray mipetraka, Est-ce que je suis réellement réconcilié avec Dieu? hoe tena efa tafahavana amin'Andriamanitra marina ve aho? Ce n'est pas une parole qui s'adresse à des gentils, il y a des gens qui sont dehors. Ary izany teny izany a dia tsy ho an'ny jentilisana ny olona ny ivelany Ça a, s'adresse à toi et à moi. fa tena miresaka amiko a sy aminao. Est-ce que je suis réellement réconcilié avec Dieu? Hoe za ve a tena efa tafahavana marina amin'Andriamanitra? Peut-être qu'un jour nous avions participé à une évangélisation Mety hoe indray andro isika dia namonjy fitoriana filazantsara, et que, je ne sais pas d'où ça s'est sorti, c'est là? Merci. Et que, après avoir écouté le message, dia tao aorianany nahinosika ny afatra tao a, il y a eu un appel dia nisy antso pour recevoir le Seigneur hoe andray an'ny tompo a, et que peut-être ce jour-là nous avons répondu à l'appel. dia mety hoe tamin'iny fotoana iny isika dia namaly ny antso. Peut-être sans trop comprendre ce que cela signifiait. Mety hoe tena tsy azontsika tsara hoe inona ny dikan'ilay izy a, Peut-être c'était parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont répondu et que moi aussi j'ai voulu répondre. dia mety ihany koa hoe be dia be ny olona namaly ny antso a, dia za koa te hamaly an'izany antso izany. Mais la question la plus importante Fa ny fanontaniana tena lehibe est de indrindra savoir, dia ny mahafantatra j'ai cette conviction en moi? hoe za ve a manana izay fandresendahatra izay a ao Est-ce que anatiko, j'ai ce témoignage en moi manana izay fijoroana vavolombelona ao anatiko que izay je ve a suis un enfant de Dieu? hoe zanak'Andriamanitra a, Est-ce que j'ai ce témoignage dans mon cœur hoe manana izay fijoroana vavolombelona ao anaty foko que ve je a, suis sauvé? hoe voavonjy a, Est-ce que je suis sûr que je vais aller au ciel? ary tena azoko antoka ve a hoe ho any an-danitra aho? Parce qu'il y a des chrétiens, Satria misy kristianina, beaucoup de chrétiens, kristiana tena maro a, qui n'ont pas l'assurance du salut. dia tsy manana fahazonantoka ny amin'ny famonjeny. Ils ne sont pas sûrs s'ils sont vraiment des enfants de Dieu. Tsy azo ny antoka hoe tena zanak'Andriamanitra marina ve izy? Parce que nous avons des bébés ici, Satria des petits tsika izao des eto a, enfants. manana zazakely a, On a Isaiah, on a Zoé. misy an'i Isaia, misy an'i Zoé a, Ils sont encore petits. Hein? mbola kely izy ireo. Mais vous avez remarqué les enfants, Fa hitanareo ve ny ankizy kely a, quand ils commencent à parler, rehefa manomboka miteny izy, la première personne qu'ils appellent, dia ny olona voalohany antsony a, c'est maman qui les a portés dans leur ventre pendant 9 mois. mamany a no nitondra 6 volana tao anaty kibo a, C'est maman qui dort jamais. mamany a no tsy natory C'est andro maman qui aman'alina, s'occupe toujours des bébés. mama no mikarakara an'ilay Mais la zaza première foana. fois que le bébé parle, Fa rehefa miteny voalohany ilay zaza a, qu'est-ce qu'il appelle? dia iza no Il antsony, appelle papa. dia ny dadany no antsony. On n'a pas besoin d'enseigner à un enfant Ary tsy mila ampianarina ny zaza anankiray a, que le monsieur qu'il voit, c'est son papa. hoe lehilahy izay hitany eo a dia dadany. Il le sait. Fantany, Il est petit, mais il sait qui est son papa. mbola kely izy any fa fantany hoe iza ny dadany. Et c'est la même question que je pose. Dia ohatr'izay koa fantaniana petrako a, Est-ce que j'ai cette conviction en moi manana izay fandresendahatra izay ve ao anaty que foko Dieu est mon Père? hoe Andriamanitra ny raiko? Romains chapitre 8. Romanina tsoko favalo. Romains chapitre 8 et le verset 16. Romanina tsoko favalo andiny fahaenina ambin'ny folo. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Ny fanahy dia miara-milaza amin'ny fanahintsika fa zanak'Andriamanitra isika. C'est-à-dire, si tu es un enfant de Dieu, Izany hoe raha zanak'Andriamanitra ianao a, tu as cette assurance en toi
dia manana izay fahazonantoko izay ianao ao anatinao que tu es un enfant de Dieu. hoe Il n'y a zanak'Andriamanitra pas de ianao. doute, Ary tsy misy fisalasalana zany parce que l'Esprit te donne ce témoignage dans ton cœur. satria ny fanahiny manome an'izay fijoroana vavolombelona ao anatin'ny fonao izay. Romains chapitre 9 et le premier verset. Romana toko fasivy andininy voalohany. Je dis la vérité en Christ, je ne mens point. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. Milaza ny marina ao amin'ny Kristy aho fa tsy mandainga sady miara-milaza amiko ao amin'ny fanamasina koa ny Vous voyez, fieritreretako. le Saint-Esprit, il parle dans notre conscience. Hitanareo fanahy masina dia miresaka amin'ny Il n'y a fieritreretantsika pas de doute, il n'y a pas d'hésitation. ary tsy misy fisalasalana ny amin'izay a. Si nous n'avons pas ce témoignage en nous, Raha tsy manana an'izay fijoroana vavolombelona ao anatsika izay ça isika veut dire que nous avons besoin d'être réconciliés avec notre Père. dia midika izany hoe mila mihavana amin'ny raintsika isika. Parce que nous ne reconnaissons pas Dieu comme étant notre Père. Satria zany isika dia tsy manaiky n'Andriamanitra ho raintsika. Ce n'est pas une confession par notre bouche. Ary io tsy hoe fiekena amin'ny vavantsika C'est fotsiny un a, témoignage qui est dans notre cœur. fa tena hoe fijoroana vavolombelona tokony ao Et anatin'ny personne ne peut fotsika. l'enlever. Ary tsy misy afaka manala an'izany. Personne ne peut tromper Isaiah ou Zoé en Si- leur présentant un monsieur et leur dire c'est ton papa. Ary tsy misy olona afaka mamitaka ny Isaïana zao hoe dia mampiseho azy lehilahy fa hoe tia ny dadanao. Même Matthias, il sait c'est qui son papa. Fa na maty azy ary mahafantatra hoe iza ny dadany. Hein? Donc le fait d'avoir répondu à un appel dans une évangélisation, Zany hoe rehefa namaly ny antsika tanatina fitoriana filazantsara, ça ne veut pas nécessairement dire qu'on a reçu le Seigneur. tsy midika zany hoe efa nandray an tompo isika. On ne reçoit pas le Seigneur par une prière. Ary tsy hoe tsy mandray an tompo isika amin'ny alalan'ny vavaka. Ce n'est pas en répétant une prière, Tsy hoe mamerina vavaka, c'est en confessant ses péchés, fa rehefa miaika ny en fahotana, reconnaissant sa condition, rehefa miaika sy mahita en ny toerana misy s'approchant azy, devant le Seigneur dans sa condition, ary manantona ny tompo amin'ny mahizy en anao, s'humiliant, manetry en tena, reconnaissant son état de pécheur, ary miaika amin'ny mahampanota, en reconnaissant qu'on est séparé de Dieu rehefa miaika hoe tafasaraka et tamin'Andriamanitra, qu'on veut accepter son pardon. ary te anaika le famelan-keloka avy On aminy. est pardonné Te voavelany et elka, quand on est pardonné, te rehefa voavelany elka, nous avons une paix intérieure. te lasa misy fiadanana Nous any avons ce anaty. témoignage dans notre cœur Te lasa misy an'izay fijoroana vavolombelo izay ao que anaty. je suis un enfant de Dieu. Natofo hoe Personne zanak'Andriamanitra. ne peut me dire le contraire Ary tsisy afaka milaza amiko any mifanohatra amin'izany. parce que j'ai le sceau du Saint-Esprit en moi. Satria misy tomboka sehan'ny fanahy J'ai masina cette ao anatiko. assurance en moi. Ary manana an'izay fahazonantoko Je ao n'ai pas anatiko de izay doute a. en moi. Tsy misy fisalasalana ao anatiko. Je sais qui je suis. Ary fantatro hoe iza Je suis faible, malemy aho, j'ai beaucoup de défauts, manana fahadisoana be dia be aho, je tombe, lavo aho, je ne suis pas parfait, tsy tanteraka aho, mais je sais qui je suis. fa fantatro hoe iza. Ce témoignage, personne ne peut me l'enlever. Ary izay fijoroana vavolombelo izay tsisy afaka manaisotra an'izay ao amiko. Il peut y avoir des chrétiens Mety misy an kristiana qui n'ont pas cette assurance du salut. izay tsy manana fahazonantoka ny amin'ny famonjena izay. C'est très important que nous ayons cette assurance, frères et sœurs. Fa tena zava-dehibe ny fananantsika an'izany fahazonantoka izany raha lasanabavy an. On peut servir le Seigneur Afaka manompo ny tompo isika pendant des années ao anatina taona maro an, sans même avoir cette assurance du salut. nefa tsy ananantsika akory izay fahazonantoka momba Et ny c'est famonjena grave. izay. Dia tena hoe lozy Parce zany. que ça veut dire qu'on fait partie de ceux qui disent Seigneur, Seigneur. Satria ao anatin'ilay milaza fotsiny zantsika hoe tompoko tompoko. Et le Seigneur dira, je ne te connais pas. Dia ilaza amintsika ny tompo hoe tsy fantatro akory ianao.
Le Seigneur nous donne l'occasion tous les jours ary ny tompo a dia manome fotoana foana ho antsika isan'andro d'expérimenter cette nouvelle naissance. hiainantsika an'izany a hoe fahateraham-baovao izany Non selon la tradition ou les habitudes ou la religion. tsy araky ny fomban-drazana na fombafomba na Ce n'est pas en fomba-pivavahana répétant une prière, tsy hoe amin'ny famerenana vavaka mais en ayant une conviction absolue de ce que l'on est. fa rehefa manana fandresen-dahatra marina ny amin'ny maizy On antsika est loin de Dieu, hoe lavitra on an'andriamanitra est isika séparé de Dieu, tafasaraka on n'a pas amin'andriamanitra l'assurance du salut, tsy manana fahazonantoka on ny n'a amin'ny pas ce famonjeny témoignage dans notre cœur. tsy manana an'izay fijoroana vavolombelo ao anatin'ny fo On izay décide, Seigneur, je veux me réconcilier avec toi. dia milaza isika hoe tompo te ho tafahavana aminao a Sans cette réconciliation, fa raha tsy misy an'izay nous fampihavana an'izay devenons a des religieux. dia tonga mpandeha amin'ny fombafomba Nous pouvons mpivavahana servir le isika. Seigneur et faire beaucoup de choses à l'église, afaka hoe manompontompo isika manao zavatra be dia be eo ny vofiangonana mais on n'est pas réconcilié avec Dieu. fa tsy tafahavana amin'andriamanitra Et c'est une chose terrible dia tena hoe zava-dozy zany a de ne pas être réconcilié avec Dieu. hoe tsy tafahavana amin'andriamanitra C'est pour zany cela que la Bible nous invite. ary izay mahatonga ny baiboly a mangataka La parole de amintsika Dieu nous supplie ny ten'andriamanitra dia miangavy amintsika d'être réconcilié avec Dieu. hoe mihavana amin'andriamanitra Vous savez, on peut prétendre être né de nouveau. hitanareo tsika afaka miseho endrika ivelany fotsiny hoe D'abord, efa nateraka ça indray veut a dire quoi être né de nouveau? fa inona moa ny atao hoe nateraka indray C'est-à-dire devenir une nouvelle créature. izany hoe tonga olom-baovao Comme nous les avons lu tout à l'heure, les choses anciennes sont passées. tahaka ny vakitsika teo a hoe efa laza ny zavatra taloha Mais ce qui est vraiment dommage, fa ny tena mampalahelo a c'est qu'il est possible hoe mety de trouver des personnes qui se disent converties, mety isika hita olona izay milaza ny tenany a hoe efa niova fo qui disent qu'ils sont nés de nouveau, izay milaza hoe efa nateraka indray mais qui continuent l'ancienne vie. fa mitohy a amin'ny fiainana taloha S'il y a une personne qu'ils détestaient, raha ohatra Avant. nisy olona tsy tiany taloha a ils continuent encore à détester pendant qu'ils disent qu'ils sont encore convertis. dia mbola mitohy tsy tia foana izy a na dia efa hoe niova fo ary Avant, ils mentaient taloha izy a nandainga et ils continuent encore à mentir. dia mitohy mandainga foana izy Avant, ils fumaient, ils buvaient en public. taloha izy a mifoka misotro a eny amin'ny mason'olona rehetra Et quand ils se disent convertis, dia rehefa miteny izy hoe nateraka indray a ils fument et ils boivent en cachette. dia lasa mifoka sy misotro izy a fany amin'ny afiny C'est-à-dire l'ancienne vie continue, izany hoe le fiainana taloha a dia mbola mitohy mais la manière de s'habiller le dimanche fa ny fomba fiakanjo rehefa lahady a et la manière de parler sy ny fomba fiteny a changé. dia niova On a une apparence misy de piété, misy endrika ivelany a hoe araka an'andriamanitra mais derrière cela, derrière le rideau, on a une vie cachée. fa ao ambadiky ny rideau a dia manana fiainana miafiny On a une double vie. manana fiainana anankiroa Est-ce que c'est cela, être converti? izay ve natao hoe niova fo Être converti, ça Fa- veut dire qu'il y a une transformation qui s'est opérée. fa ny atao hoe niova fo a dia nisy fiovana izay nitranga tao On n'a pas une vie devant les frères et sœurs tsy hoe manana fiainana eo alohan'ny raha lasy anabavy et une autre vie derrière les coulisses, dia dans les coulisses. misy fiainana any ambadiky Ce sont des choses qui peuvent arriver. ary zavatra mety hitranga izany a La conversion, ny fiovam-po parce que la conversion est issue de notre réconciliation avec Dieu. fa ny fiovam-po a dia vokatry ny fihavanantsika La amin'andriamanitra conversion, ny fiovam-po est issue de notre reconnaissance de notre état de pécheur
Ny fiovampo dia vokatry ny fiekentsika amin'ny mahampanota-tsika et nous prenons la décision dia mandray fanapahan-kevitra de isika couper le pont avec le péché. hoe manapaka ny fifandraisantsika amin'ny fahotana. Ce n'est pas de continuer le péché derrière le rideau, Tsy hoe manohy manota any ambadika, mais on coupe complètement le pont avec le péché, fa avec le tena hoe mal. manapaka tanteraka ny fifandraisana amin'ny fahotana amin'ny ratsy. Ce n'est pas que j'ai menti avant Tsy hoe nandainga taloha et je suis chrétien, je continue encore à mentir. dia efa kristiana ankehitriny dia mbola mitohy mandainga ihany a. J'ai commis l'adultère avant Nitsangatsanga taloha et je continue à commettre l'adultère en cachette. dia mitohy mitsangatsanga any amin'ny afiny. Peut-être avant, je montrais aux gens que j'ai un palmarès, toute une liste de filles. Taloha mety asehoko ny olona ohatrany hoe manana amboara be dia be hoe Mais maintenant que je suis chrétien, je le fais, mais en cachette. fa rehefa kristiana dia ataoko ihany izy fa any amin'ny afiny. Être chrétien, Fa ny kristiana c'est vraiment une vie nouvelle. dia tena hoe fiainana vaovao. Lorsque nous nous disons que nous sommes chrétiens, Ary rehefa miteny isika hoe kristiana isika nous sommes des enfants de lumière, dia zanaky ny mazava nous marchons dans la lumière. mandeha amin'ny fahazavana. Nous avions une vie Nanana fiainana isika et taloha maintenant nous avons une autre vie. dia manana fiainana hafa mihitsy isika Et une ankehitriny. vie qui ne ressemble pas du tout à notre ancienne vie. Ary fiainana izay tsy mitovy amin'ny fiainantsika taloha. Les choses anciennes sont passées. Fa efa lasa ny zavatra taloha Toutes choses sont devenues nouvelles. fa indry tonga vaovao ireo. Donc c'est une question de décision. Izany hoe fanapahan-kevitra ilay izy. Mais ce n'est pas une question de prière. Tsy resaka vavaka, Ce n'est pas que j'ai prié pour recevoir Jésus, donc j'ai reçu Jésus. tsy hoe mivavaka dia hoe nandray an'i Jesosy dia nandray an'i Jesosy aho zany. C'est une question de conviction. Fa tena hoe fandresendahatra, C'est une question de décision. fanapahan-kevitra. De décision de changer complètement de route. Fanapahan-kevitra Le hoe chemin. tena hiova lalana. Amen. Amen. Parce que si nous continuons notre vie ancienne, Satria tsika raha mitohy amin'ny fiainantsika taloha on ne parlera pas de conversion. dia tsy miresaka fiovampo zany. La conversion, c'est un changement, c'est une transformation. Fa ny fiovampo dia tena hoe fiovana. La conversion nous conduit à un état de soumission. Ary ny fiovampo dia mitondra antsika any amina fanekeny, toe-po fanekeny. Nous sommes soumis au Seigneur, Tena hoe manaiky ny tompo isika, nous sommes soumis à son autorité. manaiky ny fahefana isika. Avant, nous étions rebelles, Taloha isika dia mikomina nous manohatra, marchions dans notre propre voie, mandeha amin'ny lalantsika isika. mais maintenant, Fa ankehitriny nous ne marchons pas selon nos penchants, selon nos raisonnements, tsika tsy mandeha amin'izay fieritreretantsika tsony, mais nous marchons selon le cœur du Seigneur. fa mandeha isika araka ny fon'ny tompo. Nous marchons selon la volonté du Seigneur. Mandeha isika araka ny sitrapon'ny tompo. C'est là la nouvelle créature. Ary izay an'ilay hoe olona vaovao. Il y a une transformation dans notre cœur. Misy fiovana any anaty fotsika. Il y a une nouvelle attitude dans notre cœur. Misy toe-po vaovao any anatsika. Je ne suis pas en train de mettre en cause la conversion de personne. Ary sakory tsy hoe misalasala na mametraka fanontaniana ny amin'ny fiovampon'ny tsirairay, Mais la parole de Dieu fa ny tenin'Andriamanitra nous encourage dia mampahery à atsika chercher cette assurance, cette certitude du salut. hoe hitady an'izay fahazonantoka ny amin'ny famonjena izay. Paul s'est adressé aux Corinthiens. Ary Paoly ny resaka tamin'ny Korintianina, Il a dit, examinez votre foi.
hoe zaho ny Examinez-vous vous-même si vous êtes dans la foi ou non. hoe zaho ny finoanareo na hoe jereo ny tenanareo hoe anatin'ny finoana ve ianareo sa tsy. La foi, c'est pour quelqu'un qui croit. Ny finoana ao dia ho an'olona izay mino a. Donc, Paul s'est encore une fois encore adressé à l'église de Corinthe. Zany hoe Paoly a dia mbola niresaka tamin'ny olona mpino a tao À l'église de Corinthe, il y avait les ministères, tao amin'ny fiangonana tao Korinto a dia nisy ny il y avait des fanompoana, dons, nisy il y avait des fanomezam-pahasoavana manifestations. ary nisy fanehoana izay. Mais pourquoi Paul est-il en train d'écrire cela dans une telle église où il y avait tout? Dia fa manino Paoly a no nanoratra an'izany atao amina fiangonana izay nanana ny zavatra Parce rehetra. qu'avoir tout dans l'église Satria ny hoe manana ny zavatra ne rehetra veut ao pas am-piangonana nécessairement dire que tout le monde est en règle avec Dieu. dia tsy midika hoe ny olona rehetra dia efa tafavana amin'Andriamanitra. On peut connaître la vérité, Mety hoe afaka mahafantatra ny famarinana comme l'église de Corinthe connaissait la vérité, tahaka ny nahafantarana ny fiangonana tao Korinto ny mais c'est famarinana l'église où il y avait le plus de désordre. fa tao a no fiangonana tena nisy korontana. Connaître la vérité ne veut rien dire. Ny mahafantatra ny marina dia tsy midika inona Être convaincu qu'on est pécheur, fa ny fiekena hoe mpanota être convaincu qu'on a une double vie, rehefa mihaiko hoe manana fiainana anankiroa, être convaincu qu'on fait le mal en cachette, hoe mihaiko a hoe manao zavatra ratsy ana miafina, ça ne nous sauve pas. tsy mamonjy atsika izany. Mais ce qui nous sauve, Fa ny mamonjy atsika c'est lorsque nous nous humilions devant le Seigneur. dia rehefa miankohaka eo manetry teny eo Nous anatrehan'ny acceptons tompo ce que isika, nous sommes, nos faiblesses. mihaika ny fahalementsika Nous ne isika les matsika cachons asika, pas devant le Seigneur ary tsy manafina zany eo anatrehan'ny tompo parce que isika lui, il le sait. satria izy mahafantatra Il ne nous accuse pas. dia izy tsy miampanga Il ne atsika, nous jette pas la pierre. tsy mitora-bato atsika Il izy nous comprend. fa mahazo atsika izy. Quand nous venons vers lui Dia rehefa tonga eo aminy avec nos isika faiblesses, miaraka amin'ny nous nous fahalementsika repentons. mibebaka Il nous isika pardonne. dia mamela atsika izy. Amen. Amen. Si nous parlons d'une nouvelle créature, Raha miresaka isika no hoe olona vaovao nous sommes nés de nouveau. nateraka Ça veut indray, dire que nous avions une vie ancienne. izany hoe nanana fiainana taloha isika. Et maintenant, Dia ankehitriny a nous avons une vie nouvelle. manana fiainana vaovao isika. Éphésiens chapitre 5. Efesiana toko 5. On va lire le verset 8. Là, on a parlé de l'église de Corinthe. Hein? Maintenant, Fiangonana on parle de Korinto no l'église resantsika d'Éphèse. teo a. Fa zao isika dia hiresaka amin'ny fiangonana Qu'est-ce que Paul est en train de dire? Autrefois, vous étiez ténèbres. Et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Efesiana toko 5 dia ny fahavalo, fa maizina ianareo fahiny fa efa mazava ao amin'ny tompo kosa ankehitriny, mandehana tahaka ny zanaky ny mazava. Paul est ici en train de montrer une différence. Paoly eto a dia mampiseho a ny fahasamihafana. Autrefois, vous étiez ceci, Hoe taloha ianareo a dia tahaka mais an'izao a, maintenant, vous n'êtes plus ce que vous étiez. fa ankehitriny a dia tsy ohatran'ny taminareo tamin'izany intsony ianareo. Maintenant, vous êtes cela. Fa ankehitriny a dia ohatran'izao indray ianareo. Autrefois, vous étiez ténèbres, Taloha a dia tany amin'ny famezinana mais ianareo, maintenant, vous êtes lumière. fa ankehitriny a dia mazava Ce ianareo. sont deux choses complètement différentes. Ary zavatra anankiroa a tena samihafa Il ireo. n'y a aucune relation entre la lumière et les ténèbres. Ary tsy misy fifandraisana mihitsy a ny amin'ny aizina sy ny mazava. Autrefois, Taloha maintenant, il ankehitriny y a une séparation misy fisarana ao, entre autrefois et maintenant. misy fisarana ao a ny amin'ny hoe taloha na fahiny a sy ny ankehitriny. Colossiens chapitre 1 Kolosianina toko 1 et le verset
2 minutes. J'ai l'impression Vite, vite, d'avoir... fotsiny. Bon, on va lire Philémon d'abord. Vakitsika aloha amin'ny Filemona, Et le verset 11. dia ny andininy faharaiky ambin'ny folo. Ah, ok. On lit Colossiens d'abord. C'est bon. Vakitsika aloha amin'ny Kolosianina, Colossiens chapitre 1 et le verset 21. Kolosiana toko voalohany andininy faharaiky amby roapolo. Colossiens 1, 21. Alors, et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises voies, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair. Ary ianareo izay oloko azy fahiny sy fahavalo tamin'ny sainareo no nanaovan-dratsy no efa nampihavaniny ankehitriny tao amin'ny tena nofony. Donc, autrefois, Izany hoe fahiny il y avait une autre vie. dia nisy amin'ny fiainana hafa. Autrefois, Fahiny nous étions ennemis de Dieu. tena hoe fahavalon'Andriamanitra isika. Ce n'est pas seulement par les péchés que nous commettions, Tsy hoe noho ny amin'ny fahotana izay nataontsika mais ihany même nos pensées étaient contre Dieu. fa tena na dia ny fieritreretantsika ary dia nanohatra an'Andriamanitra. Nos pensées se rebellent contre Dieu. Ny fieritreretantsika dia nikomy Nos tamin'Andriamanitra. pensées n'aiment pas la volonté de Dieu. Ny fieritreretantsika dia tsy tia ny Nos sitrapon'Andriamanitra. pensées sont attachées à notre chair. Ary ny fieritreretantsika dia efa matotra amin'ny nofontsika. Nos pensées sont attachées à nos volontés, à notre cœur. Ny fieritreretantsika dia efa matotra tamin'ny sitrapontsika Nos tamin'ny fontsika. pensées se rebellent contre les pensées de Dieu. Ary ny fieritreretantsika dia nanohatra ny fieritreretan'Andriamanitra. Donc, autrefois, Izany hoe fahiny nos pensées étaient ennemies de Dieu. dia fieritreretantsika dia Mais fahavalon'Andriamanitra. maintenant, Fa ankehitriny nous soumettons nos pensées à Dieu dia ampanekentsika ny tompo ny fieritreretantsika pour accepter sa volonté. mba hanaika ny sitrapony. Avant, nous marchions selon nos propres voies. Taloha isika dia nandeha tamin'ny lalantsika. Avant, nous faisions notre propre volonté. Taloha isika dia nanao ny sitrapontsika manokana. Avant, nous cherchions nos propres intérêts. Taloha isika dia nikajaka ny tompontsoantsika. Mais maintenant, Fa ankehitriny nous nous sommes réconciliés avec Dieu, dia efa tafahavana amin'Andriamanitra même dans nos isika. pensées. Eny fa na dia amin'ny fieritreretantsika ary. Nous mettons notre pensée soumise à la volonté de Dieu. Ary avelantsika ny fieritreretantsika anaika ny Nous mettons sitrapon'Andriamanitra. nos volontés de côté Ary avelantsika ny sitrapontsika et nous nous soumettons à Dieu. dia manaiky ny tompo isika, manaiky an'Andriamanitra isika. Autrefois, Fahiny nous marchions et nous faisions tout ce que nous voulions. nandeha isika dia nanao an'izay tiantsika Mais natao. maintenant, Fa ankehitriny nous renonçons à nous-mêmes, dia mandany tenantsika nous nous isika, chargeons de notre croix mitondra ny azy et nous fijalintsika suivons isika le Seigneur. dia manaraka ny tompo isika. Une question. J'ai beaucoup de questions aujourd'hui. Fanontaniana mipetraka be dia be fanontaniana mipetraka androany Est-ce que dans ma vie, eo amin'ny fiainako ve il y a autrefois et maintenant, misy hoe fahiny sy ny ankehitriny, ou bien autrefois c'est encore maintenant? sa hoe ny fahiny ihany no ankehitriny? Vous me comprenez? Azonareo ve? Est-ce qu'il y a cette séparation entre autrefois et maintenant?
Ary misy an'izay fisaran'izay ve a ny amin'ny fahiny a sy ny ankehitriny. Ou bien, le autrefois, c'est toujours actuel. Sa le fahiny a dia iny ihany a no iainako ankehitriny. Parce que si autrefois, c'est encore maintenant, Satria c'est toujours maintenant, raha ny fahiny ihany no ankehitriny a, alors la parole de Dieu nous supplie dia ny tenin'Andriamanitra dia miangavy amintsika à être réconciliés avec Dieu hoe miavana amin'Andriamanitra et à vivre une vie nouvelle. dia hiaina fiainana vaovao. On va aller dans Philémon, pardon, Amaky isika amin'ny Filemona et le verset 11. dia ny andiny faraka amby folo. On va dire peut-être le verset 10 et 11. 10, 11, oui. Je te prie, mon enfant, que j'ai engendré étant dans les chaînes, Onésime, qui autrefois t'a été inutile, mais maintenant est utile et à toi et à moi. Andiny fafolo a, eny miangavy aminao aho amin'ny zanako izay naterako teto amin'ny fifatorako dia Onesimosy, ilay tsy nahasoa anao fahiny nefa ankehitriny mahasoa antsika dia ianao sy izao. C'est quoi l'histoire ici? Inona moa ilay tantara teto a? Il s'agit d'un frère qui s'appelle Onésime. Teto a dia ndresaka rahalahy anankiray a izay natsoina hoe Onesimosy. Onésime, c'est un frère que Paul a rencontré en prison. Onesimosy a dia rahalahy anankiray a izay mifanena tamin'i Paoly a tany am-pigadrany. Donc, Philémon l'avait jeté en prison Izany hoe Filemona no nandefa azy tany amin'ny figadrana parce qu'il lui avait fait du tort. satria nanao fahadisoana teo anatrehany io. Visiblement, c'est comme s'il lui avait volé de l'argent, visiblement. Tahaka ny hoe nangalatra taminy zany Et donc, Philémon Onesimosy l'a jeté en prison. dia nalefa ny Filemona tany am-pigadrana izy. Paul, donc, l'a rencontré, Dia Paoly a dia mifanena taminy il lui a prêché l'évangile. dia nitory filazantsara taminy Et Onésime a changé. dia niova Onesimosy, Il a eu une vie nouvelle. nanana fiainana vaovao Mais izy. Philémon n'avait pas oublié ce que Onésime lui avait fait. Fa Filemona dia tsy nanadino a ny zavatra nataony Onesimosy taminy. Il avait encore mal au cœur. Tena hoe mbola narary ny tany anatin'ny fony. Mais le moment est venu pour Onésime d'être libéré. Fa rehefa tonga ny fotoana hoe ho afaka i Onesimosy a, Mais Onésime était l'esclave de Philémon. Onesimosy a dia mpanompony Filemona. Il est devenu une nouvelle créature. Hein? Efa tonga olom-baovao izy a, Donc où est-ce que Onésime va aller? dia aiza zany no alehan'io Onesimosy. Et Paul supplie Philémon. Dia nangataka tamin'ny Filemona i Il Paoly lui a dit, s'il te plaît, reçois Onésime. hoe mangataka aminao a raiso a Parce Onesimosy. que le Onésime qui va venir, qui va sortir de la prison, Satria ilay Onesimosy a izay hivoaka ny c'est pas figadrany le Onésime que tu as connu. dia tsy ilay Onesimosy izay fantatrao taloha C'est un autre Onésime. fa Onesimosy hafa mihitsy. Donc si ton problème à toi, c'est l'argent qui t'a volé, Dia raha ohatra ka ny olanao a dia le vola nangalary mets-le dans taminao mon compte parce que je vais payer. dia ataovy amin'ny compte izy fa zany Mais andohana izy. reçois-le comme une nouvelle créature. Fa raiso a tahaka ny olona vaovao izy. Autrefois, il était ce que tu as connu, Taloha izy a dia tahaka fahafantaranao mais azy. maintenant c'est une nouvelle personne. Fa ankehitriny a efa olona vaovao Et izy. je le témoigne. Dia izany no mijoro vavolombelona amin'ny amin'izay. C'est ce que Paul est en train de dire ici. Dia izay no lazain'ny Paoly eto. Il montre encore une fois la différence Asehony a ny mahasamihafa entre la vie d'Onésime autrefois ny fiainana Onesimosy taloha et la vie d'Onésime maintenant. sy ny fiainany a C'est ankehitriny. une personne complètement différente. Tena hoe olona samihafa mihitsy. Une fois, on m'a raconté une histoire, Nisy fotoana nisy olona tantara iray tamiko a, l'histoire d'un évangéliste. tantara nampitory filazantsara évangéliste. C'était un grand brigand, Tena hoe un bandit, tsy olona be mihitsy izy taloha et il est converti. dia niova fo izy. Et le Seigneur utilisait puissamment Dia ny tompo tena nampiasa azy a pour amener des âmes à lui.
mba hitondra fanahy ho any aminy. Alors un jour, cet homme est venu dans un village Dia indray andro io lehilahy io dia tonga tamina tanàna anankiray et il était en train de prêcher. dia toriteny izy Et il a témoigné de sa vie, dia nijoro vavolombelona ny amin'ny fiainana izy a comment il était. ohatry ny ahoana izy taloha. Et il y a quelqu'un qui l'avait connu pendant qu'il était brigand. Dia nisy olona nafantatra azy a tamin'izy mbola jiolahy. Et il est venu dire, non, c'est faux ce que cet homme est en train de raconter. Dia tonga izy dia nilaza hoe diso zany diso ny zavatra tenenin'io lehilahy io. C'est un brigand, Jiolahy io, c'est un voleur, mpangalatra c'est un io, criminel. mpanao ratsy io. Alors le monsieur, il a fait sortir une photo de sa poche. Dia namoaka sary a avy any anaty paosiny le anankiray a le lehilahy Parce qu'il y a beaucoup d'années qui s'étaient passées. satria efa nisy fotoana maro be Il avait dehibe même changé physiquement. efa niova endrika mihitsy ary izy. Et il a montré la photo à la foule. Dia naseho any an'le vahoaka le sary. Il a dit, vous voyez cet homme? Hitanareo ve io olona io? Est-ce que vous le reconnaissez? Fantatrareo ve hoe izy io? Et tout le monde a dit, non, 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 on ne le connaît pas. Hoe tsy fantatra Il a io. dit, non, c'est moi. Dia izy hoe za io. Mais tu as beaucoup changé. Dia izy lehilahy tena niova be ianao. Et qu'est-ce que le prédicateur a dit? Dia inona ny tenen'le mpitori-teny? Ce que ce monsieur est en train de dire sur moi, Izay zavatra tenen'io lehilahy io momba a c'est vrai. marina. C'était moi selon cette photo. Fa izany tamin'ity sary ty C'est io. moi avant. Za taloha io. Il m'a connu à cette époque. Ary za dia fantany a tamin'ity fotoana ity. Vous, Fa vous ne ianareo m'avez pas connu à cette époque. nareo dia tsy nafantatra tamin'io fotoana io. C'est pour cela que vous me défendez. Zay mahatonga anareo miaro Vous ahy. dites que c'est pas vrai. Mitenynareo hoe tsy marina Parce zany. que vous, ce que vous avez vu, Satria ny hitanareo a c'est la nouvelle créature. dia le olona vaovao. C'est ce que le Seigneur veut faire dans notre vie. Ary zay a ny tiany tompo atao a eo amin'ny Nous fiainantsika. transformer Anovantsika. et nous donner une vie nouvelle. Ary ame atsika fiainana vaovao. C'est pas qu'on sera parfait ou qu'on est parfait, Tsy hoe ho tonga tanteraka akory isika mais nous venons vers lui fa manantona azy dans nos isika faiblesses miaraka amin'ny fahalementsika et nous demandons son aide. dia mangataka ny fanampiana isika. Philémon, avant, Filemona taloha il était inutile. dia tsy nilaina izy. C'est ce que dit là-bas. Ah, Onésime, pardon, merci. Onesimosy Autrefois, il était inutile, taloha izy dia tsy nahasoa mais tsy maintenant, nilaina. il est devenu utile. Fa ankehitriny izy dia mahasoa na hoe ilaina. Donc, il y a autrefois, Zany hoe nisy le taloha il y a maintenant. dia misy ny ankehitriny. Est-ce qu'il y a autrefois et maintenant dans ma vie? Misy taloha sy ankehitriny ve eo amin'ny S'il n'y a fiainantsika. pas autrefois et maintenant, Raha ohatra ka tsy misy an'izay hoe fahiny sy il ankehitriny est zay très important fiainantsika d'être réconcilié avec Dieu. dia tena zava-dehibe ny Ou hiavanantsika de mettre sa amin'Andriamanitra. vie en ordre, Na ny hoe mandamina ny fiainana. mettre sa vie en règle devant le Seigneur. Mandamina ny fiainana eo anatrehan'ny tompo. Peut-être que nous avons déjà reçu le Seigneur, Mety efa tena nandray ny tompo que isika. nous sommes réellement des enfants de Dieu, Efa tena zanak'Andriamanitra isika. mais que parfois, Fa indraindray nous sommes entraînés par autrefois. lasa any amin'ilay fiainantsika taloha ihany isika. Il n'y a pas de condamnation. Tsy misy fanamelohana. Le Seigneur nous tend toujours la main. Fa ny tompo dia mbola manatsotra ny tanany amintsika foana. Le Seigneur est toujours prêt à nous pardonner Ary ny tompo dia vonona foana ny amela ny et helokontsika à nous donner une vie nouvelle. sy hanome fiainana vaovao atsika. Il veut que nous soyons réellement réconciliés avec lui. Ary tiany raha tena hoe tafahavana marina aminy isika. Et à ne pas cacher nos transgressions. Ary tsy hanafina ny helokontsika Mais à les confesser devant lui. fa tena hoe hiaiky an'izany eo anatrehany. Car si nous confessons nos péchés, Satria raha miaiky ny fahotantsika isika il est fidèle et juste pour nous les pardonner
dia matoky sy marina izy ka mela ny helokontsika. Il y a un dernier passage que j'aurais voulu que nous lisions dans 2 Timothée chapitre 3. Misy andalana farany tiako vakitsika ao amin'ny Timothée faharoa toko fahatelo. 2 Timothée 3, le verset 5. Timothée faharoa toko fahatelo andiny fahadimy. Bon, si on lit à partir du premier verset, que nous n'allons pas lire, raha vakina manomboka any amin'ny andiny voalohany io fa tsy ho vakitsika, c'est un tableau qui montre un peu certains chrétiens des derniers temps, certains. dia mampiseho ny kristianina sasany aty amin'ny vaninandro Ils farany. seront amis de l'argent, fanfarons, hautains, ainsi de suite, Tia rebelles à leurs vola, parents. tia tena, mpandoka teny, Et le tsy manora verset izy 5 nous ireny. dit, Fa eo amin'ny andiny fahadimy ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. manana ny endrika ny toe-panahy araka an'Andriamanitra nefa nandà ny heriny. Donc ce sont des chrétiens qui, en apparence, Ireo dia Ils sont kristianina ety ivelany izy ireo dia hoe kristianina mais en apparence, ety amin'ny endrika ivelany, mais dans leur vie, fa eo amin'ny fiainany ils ne vivent pas comme des chrétiens. dia tsy miaina tahaka ny kristianina izy ireo. Ils ont une autre vie. Manana fiainana hafa izy ireo. C'est ce qui s'est passé à Corinthe, Dia izay ny zavatra nitranga tany Korinto. qui a poussé Paul à supplier l'Église, Izay nahatonga ny Paoly ny angavo ny fiangonana à être réconcilié avec Dieu. mba ho tafahavana amin'Andriamanitra. Dieu nous aime. Tiantsika Andriamanitra, Le Seigneur nous aime, frères et sœurs. tena tiantsika ny tompo raha lasanabavy. Et il veut que nous soyons en paix avec lui. Dia tiany raha ho tafahavana aminy isika. Que nous soyons en paix les uns avec les autres. Raha ho tafahavana amintsika tsirairay isika, Que nous n'endurcissions pas notre cœur. ary tsy hanamafofosika isika, Parce que si nous endurcissons notre cœur, satria raha manamafofosika isika il n'y a pas d'autre salut. dia tsy misy famonjena hafa. Parce qu'on prend son salut en vain. Satria lasa ho raisitsika foana ny Il n'y a famonjenantsika. pas d'échappatoire. Tsy misy lalana Nous hafa, n'avons pas d'autre choix tsy manana safidy hafa isika que de vivre en paix avec le Seigneur. raha tsy hoe mihavana amin'ny tompo. Et quand nous sommes réconciliés avec Dieu, Dia rehefa tafahavana amin'Andriamanitra nous sommes en isika, paix avec le Seigneur, rehefa tafahavana amin'ny tompo isika, nous avons la paix intérieure. dia lasa manana fiadanana ao anatsika Nous isika. avons l'assurance du salut. Manana fahazonantoka ny amin'ny Nous pouvons famonjena isika. être faibles, Mety afaka hoe malemy nous isika, pouvons tomber, mety hoe lavo isika, nous ne sommes pas parfaits, tsy tanteraka isika, mais nous savons que nous sommes des enfants de Dieu. fa fantatsika hoe zanak'Andriamanitra Nous isika. savons que malgré tout, Fantatsika hoe na eo ary ny le zavatra Seigneur rehetra, nous aime. ny tompo dia tia Nous atsika. savons que malgré tout, Fantatsika hoe na eo ary ny malgré zavatra nos rehetra, faiblesses, na eo ary ny malgré fahalemesika, nos imperfections, na eo ary ny tsy nous sommes des enfants fantaterasika, de Dieu. dia Nous ne zanak'Andriamanitra sommes isika. pas encore parvenus, Mbola tsy tonga isika, mais Dieu n'est pas contre nous. fa Andriamanitra dia tsy manohatra Dieu est antsika. pour nous. Fa Andriamanitra dia momba antsika. Combien c'est important, frères et sœurs. Ary tena hoe zava-dehibe raha lasanabavy D'accepter le pardon du Seigneur. hoe manaiky ny famelan-keloka izay omeny tompo Mais ce atsika. pardon, nous le recevons. Mais ce pardon, nous le recevons Fa io famelan-keloka io dia raisitsika lorsque nous confessons ce que nous sommes, rehefa miaiky isika maha izy atsika, lorsque nous confessons nos péchés. rehefa miaiky ny fahotantsika isika. Nous allons nous lever. Miaraka hitsangana isika.